Talata voalohan'ny volana Oktobra 2024 faly mandondona ny isam-baravarana indray ny tenako Faniry Razafimanantany amin'ity fandarana dinika farahanao isaky ny talata sy ny zoma ity. Miaraka andreo namana teknisianina ao ambadiky ny sary sy ny feo ho an'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ary ny tambajotra sosialy ny Facebook sy ny YouTube dia isaorako anao hatrany. Ianareo izay mandefa ny fankasitrahana mandefa ny reo heverina zany fa fanamariana samihafa hanatsarana ny fandarana ihany koa dia isaoranay satria maro aminareo no any ampitan-dranomasina misy ihany koa ny eto an-toerana ary miantso amin'ny alalan'ny antso an-tarobia dia akasitrahana satria fitiavana daholo zany rehetrarehetra izany hatsara ny fandarantsika ary te hatsaka vaovao sy famakafakana izay entin'ireo vahiny. Amin'ity voalohan'ny volana Oktobra ity zany dia ry zareo anivon'ny hetsika pro Ravalomanana na ny HPR no vahintsika. Robe zao ny vahintsika dia ny filoha nasionaly zany fikambanana izany dia Andriamatoa Manda Rakotovao sy ny mpitondrateny ny fikambanana Tolalaina Ramaravison. Izay zany no hiaraka idinidinika iresadresaka amiko ao anatin'ity fandaharantsika ity iresahana ny raharaham-pirenena avy hatrany ny filohan'izany fikambanana zany Manda Rakotovao. Miarahaba tompoko. Ya, sorabetsaka Faniry de voalohanteny arak'izay de miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo tonga indray amin'izao fotoana ahafahana mifampidinidinika tapatapakahatra mahakasika ny raharaham-pirenena. Miarahaba ihany koa indrindraindrindra ho an'ny mpikatroka HPR izay manerana ny nosy eny hatrany ampitan-dranomasina izay inona fa manaraka akaika izao fandaharana izao. Ary tsy adino de miarahaba ihany koa ny mpanao gazety sy isika eto amin'ny MBS sora tompoko. Fanontaniana avy hatrany Andriamatoa Manda Rakotovao dia hoe inona marina moa zany ity fikambanana HPR ity satria tany amin'ny heritaona tany mialoha ny fifidianana filohan'ny repoblika ny sin'ny hetsika fotsy fifidianana solombavam-bahoaka ary ho avy ihany koa fifidianana kominaly dia saika ahitana n'ilay folara fotsimena mandenderaka ny komuna distrika rehetrarehetra eny misehatra amin'ny raharaha politika raharaha-pifidianana mba tsara mpahafantarina ny mpanaraka sy mpiaino ny fandarantsika ny fikambanana HPR. HPR na hetsika pro Ravalomanana izay ny fanalavana azy. Arak'izay de izay dia fikambanana teraka tamin'ny taona fa 2020 sy 2021 zany hoe fa 2 taona teo zany zay nisian'ny HPR raha ny anarana hoentina no resahana. Fa talohan'izay efa nisy ny HPR fa tsy nitondra izay anarana izay fa tamin'ny fikambanana tsotra ny tena nahaterahan'ny HPR de arak'izay hoe hetsika zay de miainga avy amina hetsika isaky sokajiny izay mitsikera ny fomba maloto izay ataon'ny fitondrana na le fitantanana tsy mahomby izay iainan'ny vahoaka malagasy de ireo hetsika isan-karazan'ireo no vondrona ka namoaka ny atao hoe HPR. Maninona ny hoe HPR satria rehefa nijerena ny hetsika de saika mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'ny président Ravalomanana de izay indrindra no natonga anay namoaka ilay anarana hoe hetsika pro Ravalomanana. Ary tsy vitan'izay ihany fa ankehitriny ny HPR de noho izay hoe antom-pitsanganana izay sy antom-pisiny amin'izao fotoana izao de tena tsy ataoko hoe manohana fotsiny ny président Ravalomanana fa tena ataoko hoe ratsa mangaika ny président Ravalomanana amin'izao fotoana izao ary nanana mihitsy izay ny ainga tany am-piandohana de ny foto-kevitra de ny hoe manao ny fomba rehetra ary demokratika indrindra izay amerenana ny président Ravalomanana eo amin'ny fitondrana satria iverinay ao anatin'ny fikambanana fa ny fitondrana ny président Ravalomanana ihany no afaka amoaka ny vahoaka malagasy ao anatin'izao aizina sy lavaka mangitsokitsoka iaina amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny fanontaniana ho an'ny olona indraindray rehefa mahita ny HPR dia ny amin'ny hoe tsy tia ihany ve ny HPR
sa misy olona ivelany ny mpiatroka ao anatin'ny atokotiko Madagasikara no mpiatroka ao anatin'ny ASPR sa de tena mpiatroka tim ihany no manamafy an'le ASPR? Tsara ho fantatra momba izay. Tompoko Sotra Betsaka. Tsara ho fantarina aloha fa ny fikambanana de toy ny fikambanana rehetra zay manana ny toko hoe discipline de parti izy raha ny amin'ny toko politika zany fa manana ny fitsipika ihany koa zay ao anatiny, ary zay indrindra de isan'ny ao anatin'ny fitsipika anay de ny hoe ny mpikambana ASPR de maleo tena ary tsy mahazo misabaka na amina antoko politika hafa na izy io na izy fa tena hoe mipetraka ao ASPR ary manatanteraka ny asan'ny ASPR sy ny andraikitra sanina ao anatin'ny ASPR. Ny hoe team ihany ny ASPR sahala fa tsy mitovy. Inona ny hoe dikan'izay de hoe mitovy en tant que hoe samy manohana ny président Ravalomanana. Fa ny ASPR kosa de manana an'ilay doctrine maha izy azy. Anankiray efa voalazako teo izy hoe izay tena hoe isan'ny hoe ratsa-mangaika mihitsy. Maninona hoe ratsa-mangaika? Tsy vitsy ngamba tsy hanonona anarana ary tsy toerana fanolonana an'izany eto amin'ity plateau ty fa milaza miara-mahitsika fa efa betsaka ny reo milaza hoe team mitondra anarana hoe team nefany aty aoriana lasa mivadika. Hitantsika zany ngamba tsy hoe tsy afenina fa ny ASPR de tsy afaka nivadika amin'ny président Ravalomanana amin'ny maha hoe ratsa-mangaika zay hoe manatanteraka ny baiko avy amin'ny président Ravalomanana. Tsy hoe izay ndehan'olon-tsaina ny président fa izay mihitsy manatanteraka ny baiko ny président. Dikan'izay zany zay ny ijoroanay ka afahanay mirehare hoe zay tsy afaka mivadika amin'ny président Ravalomanana tahaka ireo zay milaza ho saritsary-panohana nefany mivadika aty aoriana. Aiza avy reo faritra na distrika efa misy ny ratsan'ny ASPR izany eto Madagasikara? Tompoko, azo atao hoe efa misandrahaka manerana ny nosy ny ASPR fa matanjaka kokoa izy eto Antananarivo noho ny fisian'ny zay ataona hoe zanabondrona zay efa mielipatrana manerana ny Antananarivo. Raha tsy ilaza fotsiny eto Antananarivo zao misy ny atao hoe Tsinananarivo, Tanaville, Andrefanarivo, Atsimondrano sy ny karazana efa be de be no atao hoe ASPR. Fa any amin'ny faritra misy ny mampiavaka azy kely fotsiny de ny any amin'ny faritra somaro mahaleo tena kokoa amin'ny fanapahan-kevitra sy amin'ny andraikitra zay miandry an'zareo any amin'ny faritra. Fa ny eto amin'ny faritany ny itovizany fotsiny de ny hoe samy manatanteraka an'izay baiko avy amin'ny filoha Ravalomanana zay ary mifandray amin'ny eto Antananarivo ary manatanteraka zay hetsika rehetra misy amin'ny faritra misy azy tsirairay avy. Araka ny nambarako teo dia vahiny miaraka amin'ny filoha nasionalin'ny ASPR eto amin'ny fandarantsika ny mpitondra teny Tolalaina Ramaravison. Miarabanao Andriamatoa Tolalaina. Miarabanao de miaraban'ny teknisianina sy ny mpijery mpanaraka atsika eto amin'ny fahita lavitra. Rehefa maheno le ASPR teo ihany ny fanazavany ny filoha zany io zany ho avy ny fifidianana be ny tanàna. Teo zany tokony filoha marika Ravalomanana kanefa nosakanana tamin'ny fomba samihafa tamin'ny raharaha ketra. Andriamatoa Tojo Ravalomanana indray zany no safidin'ny fanoherana sy ny atokotiko Madagasikara ho kandida eto Antananarivo renivohitra. Ifantoka avy hatrany amin'izay ny fanontaniako hoe tsy mampiova ny fanohana ny ASPR ve ny amin'ny hoe niomana ho an'ny filoha marika Ravalomanana nareo kanefa Tojo Ravalomanana indray no kandida ho an'ny eto Antananarivo renivohitra aloha ny resantsika Andriamatoa Tolalaina. Amin'ilay anaran'ilay fikambananay hetsika pro Ravalomanana de manara-dia any Ravalomanana. Rehefa izy no candidat eo de voniny zay ny ano anazy fa no sakatsakana araka ny lazainao ara-kehitra ara-taratasy sisa zay raha malala de nanolotra candidat ny atoko tiako Madagasikara sy ny firaisankina candidat vaovao Tojo Ravalomanana. Ano anazy izahay tsy mampisy olana mihitsy zany satria ao anatin'le vovonana firaisankina foana ihany. Ny
mba mampametra-panontaniana ny olona zany ny amina hoe fananinana na hoe aiza ho aiza no sehatra ara-pifidianana misy ny ASPR ho an'ny fifidianana zay misy eto Madagasikara sady hoe manohana fotsiny ny ataon'ny ASPR. Ny sehatra ara-pifidianana nandraisana anjara daholo aloha zao teo ny députation. Hoaviny communal dia andray anjara izahay. Présidentiel moa reny efa tamin'ny hetsika fotsy reny tonga teo ihany zay koa ny tolona. Zany hoe izay zany amin'ny mahetsika pro Ravalomanana azy dia eo akaiky ny filo Ravalomanana foana manohana ny hetsika amin'ny tontolo fanoherana amin'izao fitondrana misy izao aloha. Tsy maintsy mijoro satria be dia be zavatra tsy mandeha dia petraka amin'izay côté mampanohatra izay zay manaraka an'le discipline hoe hetsika pro Ravalomanana. Le hoe be da be ny zavatra tsy mandeha afaka mitanisa ve ary ianao aloha sa sao de hoe le resaka averimberiny mpanohatra ihany ny averin'ny ASPR sa manana fomba fijery manokana ny ASPR ny aminy hoe tena misy zavatra tataka zao marina zany tena iainana fa tena tsy mandeha ary tsarary ny ary tokony ijoroana. Tsy mila mandeha lavitra tsika voavoaka ny tranontsika dia efa mahita zavatra be dia be tsy mandeha ohatra hoe bidon jaune milahatra be dia be zavatra tsy normal zany 2024 tsika zao tany aloha tany ataoko hoe 20 taona lasa tsisy an'izany ty eto Antananarivo fotsiny raha hoe tsy voaka fa tsy eto Antananarivo tsika fa zao tsika aty amin'ny 20 taona ty aoriana feno bidon jaune milahatra dia le stage tsy lazaina intsony zay zao za mipetraka eny Ampasapita eny ao anatin'ny ray andro intelo misy délestage zany zavatra zany zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny zany efa tsika eto an-drenivohitra zany renivohitra zany raha ny tokony ho izy jiro no bazy angian'ny fampandrosoana ao anatin'izany nefa jiro ara tsisy be dia be na lalana na ny sehatra asa rehetrarehetra tsisy mandeha amin'ny laoniny. Ireo ministera rehetrarehetra eo misy sehatra asa mifandraika amin'ireo daholo dia nefa tsisy mandeha amin'ny laoniny satria le any ambony mihitsy tsy tomombana ny fitantanana dia lasa be dia be ny tsy anasa, lasa be dia be no mirenireny, lasa be dia be ny mpanendaka sy lasa jola satria tsy mandeha amin'ny laoniny le firenena avy any amin'ny fitantanana avy any ambony. Ianareo le mandehandeha ohatran'izay mahita trangan-javatra tahaka izany mijanona amin'ny misehatra ara-pifidianana fotsiny sa mba manana projet ara-sosialy ara-ekonomika ihany le ASPR? Projet ara-sosialy sy ekonomika misy fa miaraka mihetsika amin'ny candidat izahay manao an'ilay izy. Hitanareo any amin'ny fidinany fotony eny ihany rehefa mandeha le propagande sy ny hetsika atao ara-politika fa eto aloha zahay amin'izao dia miezaka mametraka an'le hoe manohatra amina resaka politika aloha amin'izao. Iverenako le resaka hoe candidature ny Tojo Ravalomanana misy tanora maromaro ireo zany no sehatra amin'ny fifidianana eto Antananarivo renivohitra. Inona ny heveriny ny mpitondra teny ny ASPR sy ny ASPR ho tombony manokana ho an'ny Tojo Ravalomanana zay mirotsaka eto Antananarivo renivohitra? Eto aloha tonga dia teneniko ny tombony tsy azo omena toerana intsony afa-tsy ny mpanohatra aloha eto. Tsy afaka omena toerana mpanohana ny fitondrana raha eto Antananarivo satria efa potika ilay tanàna. Ny tombony dia mpanohatra hiringiriny ny candidat-tsika zany hoe tsy le ho atenatenany. Misy mantsy tsy teny anarana fa hoe ohatra troisième voie dia misy eo koa mivéhiculer message hoe aleo eo amin'izay ny ady la politika eo amin'ny andany sy ny ankilany zany hoe tonga ve dia tsy asiana intsony ny tolona sa hoe tonga dia hoe aleoany zany hoe ohatra misy fironana hafa ihany mankany amin'ny fitondrana zany langage zany fa eto dia miteny zahay aleo anohatra aloha satria tsy mety intsony tsy azo atao intsony ny miaina amin'izao tanàna potika izao tanàna simba izao fampiamorana tsisy fampandrosoana misy izao fa fampiamorana misy dia mba ahafahantsika mahazo fampandrosoana dia aleo tady candidat vonona tanora mavitrika Tojo Ravalomanana. Zay ny mety hoe fanazavana raha politika ny entin'ny mpitondra teny teo fa hitodika ato amin'ny Andriamatoa Mandarakotova ako fidinany ny fody fifampiresana mivatana amin'ny olom-pirenena mifidy. Inona re no mba tena tsapany ASPR ambarany vahoaka rehefa midiny ny fotony nareo miresadresaka raha politika na raha mpifidianana? Ya, be dia be no azo lazaina raha zay hoe fidirana fotony efa maherin'ny 30 taona tato
ataoko hoe volana vitsivitsy zay. Ny zavatra tsapa aloha ary isan'ny mahafinaritra amin'ny fidinana fotony zay ataonay ary amin'ny maha SPR na ihany koa de tsy manana olana izay amin'ny fidinana fotony. Inona no mahatonga an'izay? Mahatonga an'izay de zao hoe raisin'ny vahoaka amin'ny kafaliana ary izahay, satria vao maheno fotsiny ny vahoaka hoe inona le firian-kevitra zay hoentinareo de vao miteny zay izay SPR manohana ny président Ravalomanana de saika mitovy loko amin'ny SPR avokoa ny vahoaka zay miona aminay. Raha tsy ilaza fotsiny zao ny fidinana fotony zay nataonay farany tamin'ny faritra avaratra andrefana Tananarivo iny zany faritra Ivato, Ambodifasina sy ny karazany reny fa rehefa nidiny fotony zay niresaka tamin'ny vahoaka tonga hatrany atelakelatrano isam-baravaran'ny olona any de tena gaga izahay fa tena hoe mila hoe le tanàna ray vohatra no tena hoe manohana président Ravalomanana. Tiako tenenina hoe efa tena ary manamafy ny zavatra notenen'ny namana teo hoe efa tena atenda ny ranombary ho an'ny malagasy efa tena hoe tsy te itsony iaraka sy iaina ao anatin'izao zavatra misy iainan'ny malagasy ka tena mitady hoe iza no afaka amonjy ny vahoaka malagasy amin'izao situation zao. Ary rehefa ataony ny dinidinika irana amin'ny vahoaka de milaza miara-mahita zay fa ny vahoaka de tena mba manao analizy ihany ny vahoaka ary hita mihitsy fa hoe bon nisy ny fitondrana talohan'ny zao fitondrana zao fa afaka manao fampitahana ny vahoaka malagasy amin'ny fitondrana telo samihafa ninga tamin'ny président Ravalomanana, ny tetezamita ary teo ihany koa ny fitondrana SVM izao miverina amin'ny filoha amin'izao fotoana izao fa rehefa mampitany vahoaka malagasy de tena hoe mahita hoe ny fitondrana tamin'ny andron'ny président Ravalomanana iny no nafahana milaza fa mba niaina araka ny tokony ho izy ny vahoaka malagasy. Saika mitovy zay feo zay amin'ny faritra rehetra zay andehananay eran'ny Madagasikara le resaka eto. De zay zany mahatonga anay milaza hoe tena efa tafalatsaka anaty-pon'ny malagasy no hoe alaotsika anao zay afin'ny fiovana. Ary ny fiovana de tsy inona fa de hoe tsy misy afa-tsy ny famerenana ny président Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Zay ny saika feo eno vezivezy eto sy eroa rehefa manao fidinana fotony. Fa ho an'ny SPR maheno an'izany feo zany mbola manana fanantenana ve nareo fa ho tafaverina amin'ny fitondrana ny filoha Marc Ravalomanana ary? Ny fanantenana de be dia be. Ary anapiko ihany koa ny fanontaniana izay fanapetraka tamin'ny namana teo de misy koa ny relève. Ny hoe ny amin'ny tojo Ravalomanana sady fanamafisana hoy tena hoe relève politique ny famerenana ny président Ravalomanana lahara-pamehany iny azadino tsy misy nge anosika ny tojo Ravalomanana ho eo amin'ny azakazaka amin'ny communal. Betsaka mantsy ny manao an'izany tsikera zany raha miteny tambadrotra tserasera tsika hoe tsy amerina an'izany fa mahita an'izany tsika any fa lojika be zany zavatra zany tena manana eritreritra zay. Nareo nge tsy mamerina azy eo fa ny vahoaka malagasy mamerina azy eo tenena hoe fitondrana manaka anazy tso eo amin'ny mikimaky rehetra sy ny amin'ny alabato mety mbola resana eo zany avy eo fa ianareo no manakana amin'ny président Ravalomanana tsy ho tonga eo amin'ny fitondrana. Dikan'izay tsy resaka finoana ny anay araka ny fanontaniana finoana be fa tena hoe potentiel mialatsiny amin'ny teny vahiny fa zay ny alizana azy hoe hatreto de tsy misy candidat potentiel ho tonga eo amin'ny fitondrana akoatra ny président Ravalomanana. Laza miara-mahita sika ny vokatra teo ngamba tsy amerina an'izany sika hoe izy nge tsy nanao propagande nefa ny maverim-bola fa ny président Ravalomanana de azo atao tsara mihitsy mamerina azy eo ary ho avy zany ho aza matahotra nareo zay mbola hijoroanay mandrakandro any.
Ya, na zany aza nefa ny olana sedrain'ny mponina satria ny fanesesiny fifidianana voaresaka foana ny amin'ny hoe tsy voasoratra anaty lisy mpifidianany latsaka ny anaranay hoe tsy nahazo karaha-pifidianana zahay eo ihany koa le hoe misy doublon samihafa ho an'ny kara-panondro ho an'ny anarana sy ny sisa mitranga raha-pifidianana rehetrarehetra ny bulletin précoché sy ny sisa tsy matahotra n'ireny tranga samihafa ireny ve ny aspera rehefa ndeha ataoko hoe manana an'izay mba fironany amin'ny fametrahana an'ireo tohana amin'ny kandida samihafa. Ya, nisany zavatra zany aloha zany de zavatra efa misy satria io fomba fiadin'le fitondrana misy amin'izao fotoana zao io ary marina be zay zavatra nylazainao zay izy zavatra efa niverimberina foana zay tamin'ny fifidianana rehetra zay natrehana teto ary izay fomba fiady zay no maharesiny ny kandida mpanohatra amin'izao fotoana zao resy amin'ny tsirariny zany satria ny alabato moa zany sao raha resana kelikely zay de efa tena hoe miseho amin'ny endriny maro mialoha mandritra ary aoriana ny fanakanana amin'ny président Ravalomanana nge alabato zany satria be dia be ny olona tokony hifidy azy de mba ahafahana manakana an'ireo vato tsy latsaka ao amin'ireo de aloha izy mihitsy no tapahatenda alabato zany aminay ka zany zavatra zany communal le resaka iverinay ngambany aloha raha iresaka tsika ny manokana ho an'ny Antananarivo de zay de tsy amelan'io am'izao ary tsy anaiky mihitsy n'izay fa tena hoe anara-maso arak'izay tratranay mba tsy iverenan'ny zavatra toy ireny ny sondage nge miteny io am'izao fotoana zao satria tsy mitovy amin'ny taoko hoe tany amin'ny 20 taona lasa sy mifividianana talohan' zany tsika fa am'izao fotoana zao nge fa misy ny teknôlôjia ary io teknôlôjia io raha mijery tsika ny amin'ireny sondage ataon'ny tsiraira ireny misy mihitsy ny zao mametraka hoe 75% ho an'ny Tojo Ravalomanana zay zavatra zay tsy miovy zany zavatra zany zay ny zavatra misy satria rehefa ataonao ny fifidianana ka marina le izy de tsy mivoana am'izay ny zavatra mivoaka eo ary fantatry ny fitondrana am'izao fotoana zao zany sondage zany satria mba misy manao an'izany koa reo any ambadika any de tsy maintsy mametraka an'izay fomba maloto zay ao amin'ny fifidianana ka zay tsy amela an'izany am'izao fa tena hoe anara-maso zay de nefa mandeha mihitsy ny consigne zao am-pikambana rehetrarehetra zany ngamba tsy ho avoaka eto aloha zany stratégie zany fa de miteny aminao fotsiny fa niry hoe tsy hahavelanay am'izao fa tena hoe anao zay faraherinay zay anoerana an'izany fomba maloto zany ary tsy maintsy tokana ny anay zany ny toromarika de hoe araky ny tenin'ny namana teo de hoe tsy maintsy ho raisin'ny fanoerana ary ny Tojo Ravalomanana commune Antananarivo afaka hitarina ihany koa zany amin'ny commune isan-karazany fa mandeha ho an'ny toromarika makasika an'izany fa zay aloha zany stratégie hatreto ary zay ihany koa ny tokony ho izy satria zay foana le fomba tsy napetin'ny fitantanana hatramin'izay ny raha raisiko ohatra fotsiny ke teo zao ny resaka députation ireny ranony amin'ny tany mandroso ny député zany tokony tsy mpiara-miasa amin'ny fitondrana zany fa mpanara-maso ny fitondrana ary manohatra ny fitondrana afaka miteny zay rehetra tsy mety raisiko ohatra fotsiny nge any amin'ireny fitondram-piangonana reny nge be dia be zany afaka resahany zany satria be dia be ny fitondram-piangonana eto eritrereto ataovy ahoana moa faniry raha hoe ny mpitam-bola fianakavian'ny mpanamarim-bola de tsisy zavatra andeha ary tsisy mangarahara hipetraka eo fa tahakitahaka an'izay le endrika tiany fitondrana am'izao fotoana zao anjaka eto amin'ny firenena hoe anazy daholy ny fitantanana rehetrarehetra hatramin'ny communal de andehanao zay te-patana izy tsisy tsony ny mpanara-maso ny mpanohatra moa efa vonoina io amin'ny alalan'ny ny fampiasana ny tafika fampiasana ny fampiasam-bola eto sy roa fampiasana amin'ny androm-panjakana zay raha mahitsy zany zavatra zany ka zay tsy anaiko zay fa tsy maintsy apetraka ny tany demokratika marina de sy ny fifandanjakery eto amin'ny fitondrana eto amin'ny firenena raha tiana te handrositsika de tsy maintsy mirona am'izay itodika ato aminao andry matolalaina ry Maravisan
somary efa nanatsidika ny fomba fijery ara-politika ihany Andriamatoa Mandrarakoto Vaoty io fa ianao mpitondra teny dia mety manana ihany koa ianao ny fanamafisana ny dinidinika izay iarahantsika amin'ny rahalahy eto zany ny amin'ny zavatra sedraina tiako averimerina ihany zay sedraina eny fotony eny zany efa ndraisantsika teo ny resaka ara-pifidianana fa te hiverina ihany koa amin'ny akabeany zany tena ny ASPR ve zany de azo lazaina fa tena pilengeza be mihitsy ho an'ny team sy ny filoha Ravalomanana Atsoatsy. Pirahalahy Mianala fampatoky eo resaka fifidianana ny asa tsara ny asa be nanao ezaka ny ASPR na ny fanaraha-maso fifidianana na fanohanana candidat hiteny kely fotsiny ohatra faratsy io nidiny fotony tany zahay tamin'ny fifidianana teo nanao propagandy niaraka tamin'ny député Mily mafy be ny adversaire tany fa rehefa tonga teo zahay reno mivokatra nahazo 2000 voix et plus tao amin'le commune atao hoe Vinanony za moa avy ao Vinanony Sud avy ao amin'le fokotany Ambohitrarivo Masoa fa tao amin'io commune anay io plus de 2000 voix no azo 1000 tamin'izany nefa ny adversaire anay mafy be tany tiako tenenina hoe tsy mikosy maso mena ny ASPR fa rehefa hoe manohana de andao andeha Pirahalahy Mianala tsika izy tokonay de zay tokony de zay le fikambanana miaraka amin'ny team io. Mety azo anararotana ny zava-misy ve ny endrikendrika tsy fankatoavana ara-tsosialy amin'ny fiainam-ponina misy amin'izao fotoana izao ka mety hoe heritsika ho an'ny candidat fanoherana any amin'ireny commune na district ireny. Tena marina zany satria ny mpifidy team mifidy team foana fa misy olona sady tsy mpifidy team no tsy mifidy TGV kanefa mahita an'le zava-misy de lasa voatery tsy maintsy tsy hoe voatery fa teren'ny zava-misy izy fidy ny hery fanoherana zany hoe raha ohatra tsika mijery zao ohatra ny tapavitry ampifidy eo amin'ny 40% 50% eo zany hoe misy 50% 60% tsy mpifidy zany hoe mbola bassin électoral matanjaka be mbola azo alaina ireo de ireo nefa teren'le zava-misy misy tsy maintsy fidy fanoherana avantage ho an'ny mpanohatra io fa fampitehana koa le izy hita be amin'ny firenena aloha zay mahatonga antsika nohatra de za mahita hoe azo akana vato tsara mihitsy io zava-misy amin'izao fotoana iny. Fa rehefa fifidianana manko Andriamatoa Lalaina matanjaka be ny fitondram-panjakana ary io zao izy hitantsika io tsy efa mba miasa koa sara ve zany zao le commune Antananarivo nanomboka maly zany zao de manamboatra lalana etsero misy aksa maromaro amboarina tsy efa zay ve ny tadiavina ny teleferika ihany koa efa manomboka mitady andeha io efa mampanantena le filoham-pirenena omaly fa tena tsy kanja efa nandrinana politika ntsony Antananarivo de aiza ho aiza amin'izay zany le ASPR. Fanamboaran-dalana vonjy-tavanandro tsisy tsy maharaka an'izany vonjy-tavanandro avy fifidianana de atao fa raha ohatra tsika hiresaka an'izany hoe tena ady amin'ny embouteillage mantsy no lazany an'le resaka teleferika raha hiresaka lalantsika hiresaka ady amin'ny embouteillage hiverena kely tany filoha Ravalomanana mbola be ny tanàna nanana projet ngeza be izy tao amin'le grand tanà amina resaka lalana de io mbola lalovantsika amin'izao io ny lalana namboarina fotsiny no tany saika eto nisy lalana vao mivakina nisy lalana nitarina ny alebiazana ohatra Ampefiloha zao lalana 2 voies double sens fa no hitarina nisy tranonarotana côté gauche droite de nitarina lasa io 4 voies double sens io Ampefiloha Andavamamba 67 hatrany Pasika misy koa lalana vakina ohatra Sonerana Namotana voaka ao Anosy be zany lalana zany vao tamin'ny filoha Ravalomanana be ny tanàna zany ny atao hoe ady amin'ny embouteillage misy lalana vao vakina ohatra zany de misy lalana hitarina ohatra Anosy be voaka eto Andavamamba ohatra 67 hectares mivoaka ery amin'ny rond-point Kasomanga ohatra hoe rond-point Kasomanga mivoaka any Korondrano io Masay io izany aksa avy any Ambohitrarabo zany vily mekavanana iny mivoaka ato Analamahitsy lalana vao natao vao vakina zany
misy lalana somary nitarina ny alehibeany tamin'izany fotoanandro, ohatra hoe Antanimena, Korondrano, Ivandry. Zany hoe raha hiady amin'ny embouteillage zany mamaky lalana vaovao ny atao, de manitatra ihany koa ny lalana efa misy, fa tsy vonjy tavanandro ohatrany hoe tsy ady amin'ny embouteillage koa téléphérique io. Aksa inona no vavahany io ny embouteillage? Makany Ambatobe de misy hoe ny makatia olona anakifiry io, tsy solution amin'ny embouteillage io e. Na iny Anosy be iny ara jerevo tamin'izany 20 taona lasa be dia be ny olana voavahany, tamin'izany iny lalam-potaka be azo any an-tsana, fa nitarina natao 4 voies double sens, nasiana piste cyclable ato amin'ny ankilany, piste cyclable atao amin'ny andaniny, kodana be. Fa tomobile moa miamitombo de normal izy 20 taona tiarina misy embouteillage, fa tamin'izany reny ny tena atao hoe ady amin'ny embouteillage, tsy io resaka téléphérique io. Ireny ny tena atao hoe fanamboarana lalana, fa tsy ho vonjy tavanandro mba ampitao fotsiny ngesany zavatra teneniko zany hoe ty vonjy tavanandro kely ty de jerevo de lalana ny tany isako rehetrarehetra teo be de be, tsy azo ampitoviany zany. Izay ve le fonosin'le hoe fanarenana natanina revorivohatra ho an'ny Aspr? Tena izay, satria potika na resaka ninona zany jerentsika eto amin'ny tanàna, tsisy zavatra mandeha eto amin'ny CEA. Na resaka lalana efa voatanisa teo, resaka fako taddio président Ravalomanana tamin'izy vao tonga be ny tanàna, tonga de nividy camion Mercedes, vrai Mercedes be de be, vidy baka ordure be de be, nadio Antananarivo tamin'izany. Tena lamina, fa ty amin'izao ty ato akaikinareo tato mbola angambany tsy nierina koa rony taona, nisy fotoana tapaka io lalana ato Ambadika ato, resaka fako no natapaka azy, zavatra tsy mbola nisy zany teo amin'ny nandritra ny 90 taona angambany. Zany hoe mila olona vonona afaka manarina n'Antananarivo miteo fomba fijery amin'ny président Ravalomanana. Ka iza ny idéal amin'izay? Tsy maintsy ny candidat Tojo. Idéal izy satria zanaka filoha teo aloha no ihany koa ao anatin'le membre politika mpanohatra, de afaka ihany koa mitondra ny programa nety tany aloha hoentina hanatsarana ny commune ihany koa. Ka le filohan'ny Repoblika ho omaly no niteny tamin'ny fitokanana fitaovana tetsy Anosy tetsy amin'ny aina manjerim-panjakana hoe tsy kanja ifanandrinana ara-politika intsony Antananarivo. Ianao zao, ianareo zao teo président Manda miteny hoe de zay ihany koa de tena anao ny ezaka rehetra ametrahana mitojo Ravalomanana ary ho eo ampelantanan'ny fanoherana io. Zany hoe mifandona zany le hevitra ho an'ny filohan'ny Repoblika, ho anareo Aspr ihany koa zany, tena tsitsitsitsitsy zany ny Aspr ho amin'ny fandresen-dahatra ny mponina Antananarivo, satria ny fanjakana koa zany ampiasa ny rouleau compresseur zany, tsy fantatsika iza moa no tena candidat no marina moa zany, fa be da be le feo mandeha zany na de misy inona moa zany mitondra ny lokony volomboasary ihany ara, fa tena tsy kosomaso ve ny Aspr, na de zany ara ny fomba fijery ny fitondram-panjakana? Tsy kosomaso ka, ataoko fa mitady fampandrosoantsika, zany fampandrosoana zany ao anatina demokrasia. Ny fitondrana misy amin'izao nefa miala amin'izay demokrasia zay, fa te hampanjaka ny jadona. Tadio nisy fotoana izy teo Ambohijatovo nanangana kianjan'ny demokrasia, tsy haiko tamin'izy mbola be ny tanàna. Nantsangana ny kianjan'ny demokrasia, fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy nidiny, zany hoe te hampanjaka jadona izy. Efa symbole zany hoe te hampanjaka jadona izy. Zany zavatra zany nefa tsy azo leferina. Efa taona 4 tsika zao sy mbola hisy an'izany jadona zany ihany hoe tsy mety zany. Efa fotoanan'ny demokrasia zao pays libre, zany hoe afaka miteny, afaka maneho hevitra, afaka manohatra. Ny sehatra rehetra afaka noherana daholo rehefa anaty tany demokratika. Tsy voatery hoe Antananarivo, tsy voatery hoe any Adego, tsy voatery hoe any Toliara, ahoana ny eto Antananarivo no tsy afaka noherana. Ataoko angamba fa naiza eto ambonin'ny tany, raha mbola tany mandala ny demokrasia de manaja ny fanoherana ary mamela ny olona anohatra. Fa ilay izy efa mirona kokoa te hametraka jadona angamba zay langage te hametraka sa efa mipetraka le jadona? Efa mipetraka. Petraka le izy satria na fotoam-bavaka ary nge zao tsy azo atao nisy fotoana saika anao fotoam-bavaka tao Behoririka fa tsy azo atao. Zany efa jadona zany. Behoririka zany nefa taloha nisy fotoana tany amin'ny 2009 2013
teo foana ny timo isan'andro tsisy korotana fa am'le teny hoe mimiditra kokoa aty amin'ny jadontsika de lasa voafefy koa eo tsy azo idirana zay ny teniko hoe tsy azo ekena zany zany jadon zany raha efa 420 kosa afa raha hoe tany aloha tany hoe dictature sasisa hoe tsika androsy de aleo mba alalaka am'izay aleo mba isy demokrasia. Ya, iverina ko amin'ny président Manda rehefa avy fa misy fantaniana manitikitiky aty Andriamato Tolalaina. Raha ohatra zany ka tena hoe anao an'le kilalao malotony ihany le didoan'le fanjakana na de iny ara zany vokatra teto Antananarivo renivohitra manana vato ray hetsy ny fitambarany vato azo n'ireo candidat solombamoaka tamin'ny arrondissement iny ray hetsy anoany raha mbola ohatra anao an'le kilalao zay mahazatra azy any am'le paipakady politika satria mety hatahotra an'le hoe ho azo ny fanoherana Antananarivo renivohitra mahazo mahatoky ve ny mpiaradian'ny Filomarika Ravalomanana fa tsy amela azy irery ianareo amin'ny ASPR fa hiditra sehatra am'izay mety ho fanakanana ny alabato na paipakady samihafa. Andray anjara mihitsy zay ary mahazo matoky ny candidat fa tsy amelan'izany izahay proof reny tamin'ny députation reny fa hiezaka koa izahay amin'ny tiano misy kokoa satria hiady mafy kory zareo de tsisy manaiky eto samy anao azy hery afaka ataony daholy izahay rehetrarehetra au maximum afahana mitazona ny vato azon'ny candidat tojo. Paipaika ataony fitondrany efa fanao reny nanao ngezy tamin'ny farany teo fa tsy nahovoka satria faharoa foana izy nandritra amin'ny arrondissement rehetrarehetra tsy afaka izy amin'ity nefa ny aho malalaka be ny ekara noho ireo loniloniny vahoaka rehetrarehetra ireo ho tataka be ny isam-bato amin'ity tsy afaka anao ininina be loatra eo izy. Itodika kely ato amin'ny Andriamato Manda Rakotovao ako mety manana mpikambana firy eo zao nareo raha afaka mba miresadresaka statistika raha Madagasikara. Ya, hatreto aloha mbola tsy mikatona ny recensement any mifanisana ny mpikambana zany raha manerana ny Madagasikara no ambara. Rehefa manao AG zay Assemblée Générale eto Antananarivo ary misy moa izy zany zao ato de efa atsidiko sahady tsy latsaka ny 300 izay no manatrika izany Assemblée Générale zany. Dikan'izay zany entina milaza hoe raha ho amin'ny fikambanana azo atao hoe madinika ohatranay everina fa efa mavita zavatra zany. Efa ampoentina mihetsika zany satria matsapy zao hoe tsy de sahirana loatra raha ny resaka hoe effectif no resahana amin'ny hetsika zay ataonay na amin'ny fidinana fotony araka ny voalazany namana teo hoe amin'ny effectif anay io ray tamin'ny candidat zay nitohananay no tsy tafavoaka tsy lany ary le candidat tsy lany arany de tsy mety manaiky mihitsy ny saina ao anatin'ny ASPR hoe tsy lany amin'ny fomba mazava. Dikan'izay zany hoe raha n'izay effectif anay zay de azo lazaina ihany hoe tena hoe efa betsaka ny ASPR ary ampy enti-mihetsika. Na izany na tsy zany ary ny zavatra mahafinaritra ary ampifandraisiko amin'ny fanontaniana anatin'ny ampiandohana hoe ahoana ny endriky ny vidinana fotony, manahoana ny fifaneresena amin'ny vahoaka de zay tena isan'ny mahafaly anay zany fa isaky ny midy ny fotony zay de tsy maintsy mahazo mpikambana vaovao ataoko hoe farafahakeliny tsy latsaky ny folo ary ny fidinana fotony midinanay farany teo efa nazahoanay mpikambana hatramin'ny 100 latsaka kely. Paraparany ara Andriamato Filoha ato dia rehefa isy hetsika ho ataonareo ny andinindiny mikasika zany iny no hetsika io efa azo fantarina ve na hoe mbola isy mifampahafantarina ho ataonareo fa ny hasaina hanarika izany mba tsara ihany mba aroso ho tsakotsakoana sy ho dinidinihana reo mety olona na mpikambana anatin'ny fikambanana na mety zay holiana amin'ny ASPR ao reny zao fandarantsika zao. Ya, ngamba tsy ho isan'andro no afaka hiakatra amin'ny plateau takan'izao fa mamela ianao raha sitraka ao de efa ambarako eto avy hatrany
ny daty zay mety hodiniana ao anatin'izany amin'ny asabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra de izy ny assemblée générale AG. Io moa zany tsy hoe zava-baovao fa efa fanaona ihany efa nisy indray mandeha tany hoany amin'ny volana marsa tany de fandroany zany zao ny anaovany ny aspr ny assemblée générale. Inona moa le assemblée générale? Anankiray aloha zany de fotoana io ahafahana miantso ny mpikambana rehetra zay tsatrandro manerana ny nosy, ahafahana ihany koa mba mifampidinika manao tapatapakahatra zany amin'ny makasika ny raharam-pirenena. Ao anatin'izay ihany koa mampiavaka fotsiny ny amin'ity andiany manaraka ity de ny fisian'ny vahiny zay tsy hotononoko anarana eto fa maromaro ny vahiny izay mpisehatra ao anatin'ny raharam-pirenena ho avy anatrika izany AG zay ho tanterahana izany, ary entsona indrindra ny mpikambana rehetra manerana ny nosy, ary tahaka ny tamin'ny AG anay farany teo de nisy ny vaovao tamin'ny fotoana io vao tonga manatrika izany hoe fivorian'ny ASPR zany ary ny fanatrehana ny AG voalohany, ka de raisina tanandroa ho an'izay rehetra mitovy firehana manana eritreritra ny anohana ny président Ravalomanana amin'ny fitantanana indray ny firenena. Eny ary tonga de teny famaranana avy aminao zany satria moa zany hamarana azy ianao no nanokatra de ny mpitondra teny iray no amarana ary avy eo teny famaranana avy amin'ny Front National ny ASPR mandarakotofao. Ya, manararoatra ny tondra fanabeazana ho an'ny vahoaka malagasy satria za moa tsy tiako loatra amin'ny teny hoe politika fa tiako kokoa mampiasa ny hoe raharam-pirenena. Anamafisako ihany koa zay ny fanontaniana zay efa nataonao tany am-piandohana tany hoe taky ny ahoana ny fifandraisana amin'ny vahoaka malagasy amoanay rehefa ny midina fotony takan'ireny de leo politika ny vahoaka satria betsaka ireo fampanantenana na lainga izay namahana anazy ka tahaka ny sakafo tsy tiana rehetra io, ka rehefa aroso eo amin'ny lohanao le hoe politika ny anarany de tsy tian'ny vahoaka zany, tsy tian'ny mpihinana zany, ka ny ampianarinay ny vahoaka malagasy hoe bon raharam-pirenena ty resaka ty mahaiza maka lesona. Raha mijery nge tsika ny fomba fiadin'ny firenena am'izao nge tsy meo hoe anomboka io zao ny fifidianana de mandeha ny asa, tapitra ny fifidianana, tapitra ny asa, tsisy asa mihetsika intsony aloha zany raha tsy any amin'ny fifidianana manaraka. Hoy le vazivazon'le namana ray zay tako tao anaty tambadrotra serasera tao hoe tokony atao isan-taona amin'ny fifidianana, fa rehefa dinihana le izy de marina satria isaka misy fifidianana ihany vao misy zavatra mihetsika ary mijery ny vahoaka malagasy ny fitondrana, ka ampianarana ny vahoaka malagasy zany hoe mahaiza re tompoko mandray lesona. Aoka tsy ataon'ny mpanao politika ho fitaovana isika ka atao tohatra fiakarana, ka rehefa nizay mahazo toerana de adino ny vahoaka malagasy. Efa hitatsika le fomba fiady hatramin'izay mandeha ny fifidianana misy ny asa, rehefa ao anatin'ny olana de eo ny vahaolana tandrametaka de tokony ho fantatsika zany zavatra zay foana ny iainantsika tato anatin'ny 15 taona farany, ka fotoana zao andraisantsika ny antanana ny mahisika atsika ny fiainantsika, ary zay koa moa foto-kevitra apetraky ny Front Ravalomanana zay arahanay zay tena hoe amin'ny fomba demokratika marina, tsika tsy miady, tsika tsy manimba na mandrava, fa ny tsika de hoe alao de madio ny fifidianana manosika amin'ny président Ravalomanana ho tonga amin'ny fifidianana demokratika marina, de zay no ampianarana ny vahoaka malagasy mba ho tonga saina andray fanapahan-kevitra fanaraka amin'ny tokony ho izy. Saora tompoko. Ya, de makasetraka ny Front National ny ASPR tsika fa amaranana tanteraka ity fandaharana ity zany andre matoto lalaina raha maharavison ny mety hoe hafatra politika zany avy aminareo ASPR ho amin'ny raharam-pirenena nasionaly mihitsy ny fa tsy hoe eto Antananarivo renivohitra
na commune na district manodidina eto fa ho an'ny nasionaly satria dia misehatra ao anatin'ny tontolo politika nareo ary mino fa manara-maso ny zava-misy na mahajanga io na any Tomasina io na any Fianaratsoa sy ny sisa sy ny sisa. Ya, ny hafatra angambany dia tsotra, tsy manana safidy intsony sika vahoaka malagasy afa-tsy ny hery fanoherana satria efa potika loatra Madagasikara. Raha tiana ny hanovany tantaran'ny firenena dia zay sisa ny solution, hery fanoherana. Eny ary dia angamba mety hanamafy an'le AG ihany ianao zany araka ny efa notenen'ny président eo amarana antsika sady isaorana anareo ihany koa ny vahiny teto amin'ny fandarantsika ny dindinika. Ya, amin'ny sabotsy 12 octobre dia manasa anareo rehetra izay vonona ka mitovy frehana amin'ny HPR niza ny toerana raha tsy diso mety amin'ny QG Belair dia ho ampita amintsika ihany ny fanasana fa eto dia efa manasa niza mitovy frehana dia misokatra ny varavarana tongava fa ero atsika ny fahamaroantsika amin'io. Misaotra tompoko. Ya, misaotra anao dia misaotra ny mpijery rehetra ihany koa. Eny ary dia izay raha teo no namarana antsika ny fandarana dinika tamin'ity talata voalohany volana oktobra 2024 ity mandeha dia mandeha ny fotoana satria amin'ny fahavalon'ny volana oktobra araky ny fantatra no amoaka ny farafatara ny lista ofisialy ho an'ireo kandida pirotsaky fidiana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny CNFB ny ampitson'iny larobia fa 7 ny volana oktobra no hanatanteraka fisariana eny amin'ireo birao ny isaky ny distrika ary dia samy efa etsiketsika zany ireo kandida izay hirotsaka ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia akasitrahako ianao nanaraka ity fandarana ity amin'ny zoma indray isika heverina fa hanana hadefitra politika vahiny hafa indray hiresaka ny zava-misy iainana amin'ny firenena amin'ny akabeany fa dia ametrahako ny veloma mandra-pitafa indray ny tenako fanirina zava-manantany miaraka an'ireo teknisianina ao ambadiky ny sary sy ny feo makasitraka topola dia misaotra ihany koa tompoko vavy.